glorieuse atao réserve naturelle fa alibotana ho an'ny filoha malagasy. Filoha lefitra fahafito ny anteny miram-pirenena mahakaraha manana ihany hoy ny RMDM. Namoaka fepetra ny fitondrana atsahatra aloha ny tsenana Alarobia. Magnano mbola tsara atsika jiaby izay manaraka ny fahitalavitra MBS amin'ity matonaly ity. Robia 17 ny volana May taogno 2024. Tonga soa tamin'ny fotoagna ny vaovao karibu atsika jiaby anaraka izany hatramin'ny farany. Araka ny efa fantatsika moa dia andesina manomboka ny vaovao tahaka ny mahazatra ny tatitry ny zava-misy manodidina ny coronavirus eto Madagasikara. Ny ampy 20 ny isan'ireo olona izay fantatra fa mitondra ny tsimikaretina coronavirus eto Madagasikara. Izany hoe tafiakatra 12 sy 200 izany ny isan'izy ireo hatramin'ny androany. Ny 12 amin'ireo dia mbola manaraka fitsaboana eny anivon'ny hopitaly raha toa sitrana kosa ny 700 izany hoe ny ampy 2 zany ny sitrana tamin'ity androany ity. Fa vaovao makasika ny politika kosa dia mihazakazaka ny toedrara makasika n'ireo nosy manodidina ny Madagasikara amin'izao fotoana izao. Raha ny momba ny nosy glorieuse manokana dia tsy ny andrela ila Frantsa fa efa manomboka avy hatrany ny asa. Horatsika ny andindinizay tatery ny Miradora Benjamina rindratsary ny Tokira Marolahy. Tamin'ny fotoana nanaovan'ny filohan'ny Repoblika nidinika tamin'ireo mpanao gazety ny France 24 sy ny RFI ny 2024 mihitsy no nivoaka ty fanambaran'ny ministre ny transition écologique et solidaire frantsay ity. Manambara mazava tsara fa manomboka ny 2024 hatramin'ny 2 Jona 2024 dia isy fankakevitra fahobe ho an'ny vahoaka ho tanterahina. Nanapa-kevitra ny fitondrana frantsay fa avadika ho réserve naturelle nationale de l'archipel des Glorieuses io nosy izay tafiditra ao anatin'ny nosy Eparsa ary fananan'ny fanjakana malagasy madiodio io. Namoaka volavolan-dalàna mihitsy ny gouvernemanta frantsay ahafahana manatanteraka izany. Anatin'io volavolan-dalàna io no mamelabelatra ny momba ny Île Glorieuse ny arena ao anatiny. Omena ireo frantsay ny fanapahan-kevitra malalaka. Ny frantsay mihitsy no andidy izay efa rano ty nositsika ity. Tsy miemitra ny frantsay ary toa vao mianana mafy ny fanapahan-kevina mikasika ity nosy ity. Fanontaniana napetraka ny maro no hoe valibotana ho an'ny Flora Joel ve ty fanapahan-kevitra ity satria ty farany dia nilaza fa famerenana ny Îles Éparses no takiny amin'ny fanjakana frantsay fa tsy fiarah-mitantana. Fifandry finjavatra ve no hoe amin'ny fotoana anaovana ilay dinika amin'ireo mpanao gazety frantsay no nivoaka io fanapahan-kevitra io. Mety efa resiosio tany hoany ve ny fisiny io volavolan-dalàna io ka tsy maintsy nanaovana iny dinika ny arahana tamin'ny mpanao gazety frantsay iny. Inona zany no toy ny raharaha? Tena mitodika aty amintsika tokoa ny mason'izao tontolo izao. Ho sahitazona ny teniny ve ny filoha malagasy ka hitaky ny amerenana amintsika io nosy manan-karena io? Ho sahamaky ady amin'ny fitondrana frantsay ve ny fitondrana malagasy? Hijanonantsika hatrany ny momba n'izay nosy manodidina izay. Ho an'ny tamin'ny androany dia niboaka tamin'ny fahanginany avy eo anivon'ny RMDM manoloana ny fitakiany Madagasikara an'ireo nosy manodidina ireo. Nisy androany ny tafa ho an'ny mpagnano gazety izay nataon'izy ireo tetsy Belera Ampandrana. Ny andindinizay tatery Germain no menjanahary eo amin'ny rindratsary ny Manora Andriamalala. Asa no takiany vahoaka malagasy amin'ny filoham-pirenena fa tsy kabary ambola tabatra fotsiny. Efa nisy ny fanambarana fa ho azo ny malagasy mialohan'ny 20 ny volana Jiona io ny Îles Éparses. Saingy taolany fotoana fotsiny ireo olona nivory teny antafiavaratra momba ireo nosy ireo. Sananitsaka ny fiandrianan'ny firenena malagasy ny filoha frantsay Emmanuel Macron raha nilaza tao amin'ny nosy glorieuse ici c'est la France. Ovina no sa ho any an-toerana ny filoha malagasy ka hiteny hoe ici c'est Madagascar. Fa raha tena porofony mpitondra marina fa miady an'ireo izy, tsika manana miaramila, tsika manana fitaovana, tsika manana helikoptera, mandeha makany aloha izy dia any izy miteny azy.
vahoaka malagasy sahirana hitadiavana fanampina avy any ivelany hanome zakany azy olo-kafa no manome hanina ny vahoakanao eto oentinao miady vahoaka re tsy fa manabarabara eto tsika mandehana miaraka amin'ny miaramila jerevo any zany tanitsika zany mampirisika zahay tsy manohatra zahay tsy manakana zahay fa mandehanao jerenay. Hijanonantsika hatrany izay lafiny politika izay nagnano valikafatra ho an'ny filohan'ny anteny raim-pirenena tamin'ity androany ity ny avy amin'ny RMDM. Horantsika ny andindin'izay tateriny Germain Menjanahary hatrany. Mazava ny voalazan'ny lalam-pandrenana fa manana anjara toerana filoha lefitra fahafito eny anivon'ny anteny raim-pirenena ny mpanohitra. Tsy miova ny foto-kevitra ijoroan'ny rodiben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia na ny RMDM amin'izay ola everiny fa atolotra hitazona io toerana io. Za zany dia miteny hoe ny lalam-pandrenana no ambony lalàna rehetra. Zahay dia tsy miala amin'ny lalam-pandrenana. Dia zahay koa dia ametraka ny olonay ao anatin'ny parlementaire anankiroa reo araky ny lalam-pandrenana. Tsy araky ny lalàn'ny Brunel, tsy araky ny lalà Christine, tsy araky ny lalàn'iza fa araky ny lalam-pandrenana. Dia hitantsika zany toy rehefa aorinan'izay. Zay te hamondrona lalàna zany eto dia manao lalàna. Fa ny lalam-pandrenana zany tsy lalàna eto. Ka aoka re mba samy anara-dalàna tsika na iza na iza. Fa ny lalam-pandrenana ihany mifehy an'ity firenentsika ity. Ka raha misy manao lalàna dia afaka manao lalàna koa zany ny hafa. Ka terenanao lalàna koa ve ny hafa zany ka hanaovantsika ny resaka oatra zany. Fa aoka le lalam-pandrenana ihany sambo azaitsika na iza izy na iza izy. Raha ny fantatra dia isan'odinihany ireo olo-olona ao anatin'ny fivoriana ara-potoana voalohany ity ny momba ny satan'ny ny mpanohitra io raha toa ka efa lany teny anivony anteny raim-pirenena izany. Andrasana ny toy ny vaovao. Fa momba n'izay resaka politika izay hatrany mbola mitana ny sainy maro ary tsy vita ny koragna mahakasika ny toeran'ny mpanohitra eto Madagasikara hatramin'izao. Minimikipy manko ny fitondrana rajoelina manoloana ny lalàna velona. Mirado Rabenjamina no mitatitra an'izay eo amin'ny rindran-tsariny Andry Rakotomalala. Mazava ny lalàna, ny mpanohitra ny tokony hanendry ny filohany ary mazava ho azy fa mahazo toerana eny amin'ny anteny raim-pirenena vetrany io filoha io. Tadiavina amboarina amin'izay mapetipety ny mpitondra nefa izany lalàna izany amin'izao fotoana izao. Ny efa nisy ange texte navoaka ny fitondrana teo aloha tamin'ny andro rajonary mampianina mikasika an'io hoe efa nazava ary président rajonary mampianina mihitsy no niteny tamin'izany fotoana izany hoe anjaran'ny mpanohitra no manendry zay hosolon-tena ny hiditra atao anatin'ny assemblée nationale na nazava n'le texte izy ka iozy dia automatika tonga dia vice président anatin'ny assemblée nationale no amsena. Zay le resaka tamin'ny voalohany. Rehefa niteny an'izay ny président rajonary mampianina dia BDB nisy atoko politika mantsy fa tsy BDB tonga dia nakeny amin'ny ministère ny intérieur nylaza hoe zay dia mpanohatra ary dia nisy fifaninanana teo amin'ny samy mpanohitra tamin'izany fotoana izany hoe iza no ataontsika nisy guerre d'influence kely tao anatin'izay. Fa rehefa mitondra ny fanjakana amin'izao fotoana izao dia nitady fomba izy hiblokena an'izay zavatra izay dia hoe ao anatin'ny assemblée nationale ihany ny no tokony tendrena ny lehibe mpanohitra. Mety ady fiady politika ihany zany fa ny diso ao anatiny sy manahirana ao anatiny dia zao rehefa mitondra fanjakana dia lasa manana marina rery la seule vérité, détenteur de la seule vérité. Ary zay ny zavatra manahirana mitondra fanjakana eto amintsika. Izay ny momba n'iny fa lafim-baovao hafa kosa indray mandidina indrindra ny serasera. Betsaka ny fitarainana izay avy amin'ny mpagnano gazety tatoato misy ny lamina sy ny fomba fiasa izay tokony hatao sy apetraka ahafahan'ny tsirairay manatanteraka ny asany ankalalahana. Izay no anisan'ny fanehoan-kevitra nataony zokobeny ny fanaovan-gazety raiky teny Andoran'ny Fotsy. Rahantsika ny mandididina an'izay tateriny Mirado Rabenjamina sy Andry Rakotomalala. Matety-piavy tao sotrokely io no azo amtinana ny sedra iainan'ny mpanao gazety anatin'izao amehana ara-pahasalamana izao, na io amin'ny fanomezana loharanom-baovao na ihany koa amin'ny fahafahana mizara izany. Tonga hatramin'ny fahalalan'ny mpanao gazety mivezivezy sy mody any an-tranony mihitsy zany. Amehana ara-pahasalamana. Zay zany le rezako anatiny io.
fa adin'ny fanjakana fa ny mpanao gazety tsy tafetra ny mpanao gazety ny tokony hiasa amin'ny fotoana rehetra tsy tokony hisy entrave amin'ny asana fanaovana gazety. Ny gazety any de tena faran'izay miasa rehefa misy zavatra mitrangy ary zay no lazako hoe fanelingelenana ny asana fanaovana gazety zany. Hatria mpanao gazety na mandra-parain'ny andro rehefa mitondra ny karta mampanao gazety azy izy dia zany ny dikan'iny ary statut-ny naizanaiza iny iraisam-pirenena izany. Raha vao mitondra ny karatra mampanao gazety azy izy de fa laissez-passer ny dikan'iny naizanaiza le ny dikan'iny a de manana accès à la source ianao. Tsy misy zany mpanao gazety zany any velany na any États-Unis na any France ka mandondona ao anatina brona minitra anakiraiky le minitra za tsy iresaka satria entrave amina source na vaovao zany. Nefa rehefa entrave amina source vaovao zany de manimba anavalina ny atao hoe droit à l'information. Na amin'ny fifalinana amin'ny karatsiana teto amin'ny firenena dia tadiavina foana ny mpanao gazety. Amin'izao fotoanany fihibohan'izao dia tena miandrandra azy ireny ny vahoaka. Ka raha izay no andraikitry ny mpanao gazety, aiza ny fanajana ny satany. Zany no manomezana anarana azy hoe quatrième pouvoir. Quatrième pouvoir. Naiza leny tsy azonao sakana na iny. Même hiakatra any amin'ny palais présidentiel izy dia eo amin'ny président de république ny fotoana namboarina fa mpanao gazety micirculer azay tena circuler fa no zany raha miteny ny fanjakana hoe tsy misy mahazo mandeha tsony amin'ny folo zany natao hoe entrave amina fanangonam-baovao dia anavalina midika zany fa entrave au droit à l'information zany karaha izany no izy a dia zany de fa endrika anankiray amina jadony zany zany napetraka ao anatina lalàna anankiray nareo tsy mahazo manao an'izao so zao mpanao gazety tompoko de quatrième pouvoir. Izay ny momba ny resaka serasera fa lafy vaovao hafa kosa hikoragna ny tantara atsika anatin'ny ireto fanadihadiana manaraka ireto. Raha hoan'ny daty ny androany 17 ny volana May dia anisany manatantara tokoa eto amin'ny firenena. Nagnano fanadihadiana sy nanontany ny hevitry ny olona mahakasika an'izay indrindra tamin'ity androany ity ny mpanao gazety ny MBS mbola fantatry ny olona ve izany daty izany horantsika ny andindinin'izay eo amin'ny sariny Manorandre Malala. Midika inona amin'ny olom-pirenena ny daty ny 17 ny volana May. Kianja ny 17 May mbola manana ny lanjany eo amin'ny malagasy ve? Inona no fahalalan'ireo taranaka taty aoriana ny momba ity toerana ity? Maromaro ny zavatra seho zany 13 May zany fa ny fahafantarako aloha izy aloha teto amin'ny firenena nisy zavatra niseho, zavatra tany aloha tany nisy niseho ohatrohatr'izay. Zay fahafantarako an'le 17 May. Anjo manatantara zany tamin'ny firenentsika zany ny 13 May zay ny nahafantarako anazy. Dia zay ny hitako hoe mibahana ohatsain'le malagasy zany le fahasahiranana dia lasa dino hatramin'le laza n'le firenena zany satria nanandaza teto amintsika le hoe 13 May. Fahafantarako zany ny tolona nataony tamin'ny 72 zany. Ie. Ohatrany amin'izao ohatrany tsy malaza mola izy satria misy an'le confinement dia ohatrany tsy dia maintsy sasaina zany intsony ny olona. Fahafantarako azy fa tsy haiko hoe satria ohatrany samy any an-tranony daholo moa izao fa zay moa zany mbola le so hitany aloha andalana izao. Nanomboka ny taona 2790 no nahafantarana io toerana io ho kianjan'ny demokrasia. Tsy araky ny nametrahany ireo mpitolona tamin'izany fotoana azy anefa ny zava-misy ankehitriny raha mandinika ny etsika ara-politika. Fa lasa atao filatsy mahita rehefa hitady seza, rehefa hanongana fitondrana, rehefa hanao coup d'état dia eo amin'ny 13 May no atao toerana filalaovana. Ary eo mahatonga ny fanontaniana ihany koa izay takina amin'ny mpitondra fanjakana hoe ty état d'urgence sanitaire ty dia lazao mazava ny vala famaritana. Inona marina ny atao état d'urgence sanitaire fa tsisaka misy zavatra miseho. Voatenena oka aloha fa état d'urgence sanitaire. Meo ara ny définition, décortiqueo ara le hoe inona aby no atao hoe état d'urgence sanitaire. Ahafahan'ny tsirairay avy mandray ny andraiky ny ao anatin'iny fa tsy isaka misy zavatra miseho. Dia noho ny état d'urgence sanitaire fa raha ohatra ka misy vala famaritana izy io dia samy malala ny tokony ataony amin'izay ny rehetrarehetra. Ka mampalahelo zany
le 13 mai nizaniza zany zay magazo toerana teo dia tokony anome lanjana izy io. Raha izay ny mahakasika ny faneho-kevitra izay nataony olona teny an-dalana teny. Andeha rahantsika anatin'ity fanadihadiana manaraka ity kosa ny fampahafantarana n'izany daty ny 17 ny volana May ho an'ny eto Madagasikara izany. Nomen'Andriamana Misata no mitatitra an'izay rindratsary ny toky Ramarolahy. Daty manan-danja ho an'i Madagasikara ny 17 May ho amin'ny 770 tsara hovantsika androany ny 27 taona n'izany andro zany tamin'ny vanim-potoana nijoroan'ny Repoblika voaloha izay tarihan'ny filoha Filibert Tsiranana. Tamin'io datin'andro io no nitroatra ireo mpianatra ho dokotera sy farmasia teny Befelatanany ary vao miany hamafy ny fitokonana raha niditra an-tsehatra ireo mpianatra teny amin'ny kolejy sy lycée teny Ambohitsaina. Fanoerana ny fomba fitondran'ny frantsay izay nipaka tany amin'ny fampianarana no niatombohan'ny tolona. Ny aliny 12 ifony 17 May anefa dia tonga ireo tafika FRS na ny force républicaine de sécurité izay nirahan'ny gouvernemanta hisambotra ireo mpianatra any amin'ny université. Nalefa sesy tany nosy lava ireto mpianatra izay miisa 700 sy mpitondra fiangonana ary dokotera izay anisan'ny tokana tamin'izany. Ny 17 May roa amin'ny 770 olona efa manenika ny rahetsy no nitokana teo anoloana ny kanjan'ny fahaleovantena ka izay no nahatonga azy nantsoina hoe 17 May. Nisy ny fifandonana mahery vaika teo amin'ireo mpitolona sy ny tafika FRS izay niafara tamin'ny Ramandrika ka nahafatesana olona 430 ary ny 10 tamin'ireo maty dia avy amin'ny tafika FRS. Nihitatra manerana ny nosy ny tolona nitarika tamin'ny fametraham-pialana ny filoham-pirenena Filibert Tsiranana mihitsy izany ka nanolorany fahefana feno ho an'i Général Gabriel Ramanantsoa ny 18 May roa amin'ny 770. Aiza ho aiza izany hafanampo izany rehefa mahita olom-pirenena fa misy ny tsirariny ataon'ny fitondrana. Fahatsiarovana ity daty androany ity aza tena nangatsiatsika sarina tanteraka anatin'ny krizin'ny Covid-19 ireo hetsika. Izay ny momba niny fa hikoragna ny lafiny sosialy atsika anatin'ireto fanadihadiana manaraka ireto. Tsy mety miravona ny olan'ny bazary eto Antananarivo sy ny olan'ireo mpivarotra mitady vola amin'izany toerana izany. Ny teny Andravoahangy indray indroany no nisehony izay resaka izay. Horatsika ny fanadihadiana tanteriny Nory Fitiavana sy Tahiriny Anaranariny. Fepetra vaovao navoaka ny fanjakana indray ny famerana ny olona tsy hivarotra amin'ireo tsena lehibe fantadaza eto Iarivo. Voakasika izany Andravoahangy sy Mahamasina ady amin'ny coronavirus no antony. Efa 100 ireo mpivarotra ara-dalàna no tandomdoza vokatra izany. Mandray ny fepetra rehetrarehetra zay izao vao hitanareo manao arotavy izao mampiasa koa zay ny zel ny fepetra rehetra ara-pahasalamana tokony ho tanterahana. Mambelombady amanjanaka zay avy aloha zay mba hivarotra. Nefa fiveloman'ny olona rehetrarehetra ataoko fa tsy zarery fa be dia be mpivarotra mamela tokantrano maro dia angatahana mba hisokafan'ilay izy ary voniny zay nataoko hoe hatramin'ny 10 ary hatramin'izao nareo mivarotra dia mandeha zay mody. Petraka ny zava-misy amin'izao ngamba raha izao no mitoy dia tsy hoe ahantra daholo ngamba ny rehetrarehetra satria inona moa no hohanina izay ny anainge dedavina eto hohaniny. Mampanaelo zay aloha mba hivarotra tapakanjo e tsisy hanina hohanina. Izy ohatrany manahirana ihany satria izay mpivarotra tapakandro kely fotsiny nefa izay sady mandoa patante mandoa ny tikenay tsy tapaka mihitsy. Fa ny angatana ny fitondram-pandrakana mba tokony mba andray andraikitra hoe rehefa tsisy asa tsony dia aza vela misy miasa daholo mihitsy dia mba atovy tonga ny tokantranonay le vola tompoko. Na ho an'ny mpivarotra na misy ana mangataka any amin'ny commune ny délégué na ana dia tsisy ninarana foana zany na dika foana. Dia izay ny angaviany amin'ny fanjakana hoe mba hametrereta mihitsy na rehefa fanjakana fa tsy hoe idina fotsiny idina ny an-trano dina ny atao an-trano. Tsy mila basy izay sady tsy mila tafondro fa fangatana napetrakay tapakandro monja alarobia maraina monja fotsiny manao sy ny mpivarotra rehetra manarifony. Tsy mbola nisy ny vahaolana tamin'ny fivoriana ny aran'ny lehiben'ny tsena sy ny solotenan'ny mpivarotra manany hoaviny ireo mpivarotra. Amin'ny 400 eo azy dia misy atao hoe kolonna 4 ry zareo manodididina ny atao hoe 50 mahery kely avy dia raha mandeha na mandalo fotsiny azy ianao mitsosika an'iny dia tena tsy voahaja mihitsy ilay atao hoe contact.
mampametra-panontaniana ny hoe inona no antony mbola amelana ireo mpivarotra sasany varotra isan'andro eny fa nareo mpivarotra amoron-dalana kanefa ireo izay tsy mivarotra raha tsy isaky ny alarobia no asiana teritery toy izao. Mbola toizantsika hatrany ny momba ny izay lafiny sosialy izay. Maro ny fitarainana izay azon'ireo eny anivon'ny tompon'andraikitra mikirakira ny fanampiana dia ny tosika fameno izany amin'ireo boriboritany enina eto andrenivohitra. Nagnano fanadihadiana manodidina an'izay androany inory fitiavana sy tahiriny aina Ranarynirina. Korontana hatrany ny fizarana fanampiana noho ny antony maro. Eo ny tsy fitsinjovana ireo olona marefo toy ny be antitra, ny tsy fisian'ny mangarahara, ny fisian'ny tombosiala eo amin'ny fizarana ny fanampiana amin'ireo sahirana. Santiona ny tarainany maro eny anivon'ny boriboritany toy ny eny amin'ny boriboritany voalohany sy fahatelo. Zay zao any Akazomanga avaratra Andraharo mitotototo makaty kanefa dia za zao marary ny ordonnansako nefa adino za antitra dia mba tokony mba alefa defahana le filaharana fa tamin'le fanampiana voalohany tsy nahazo mihitsiny dia tsy fantako loatra tompoko fa dia tsy nahazo dia mipetraka aloha fa tsy mahazo. Dia zao zay zao miomby lahatra eto indray zao tsy fantatra hoe amin'ny firy indray vao tafaly eto dia nisan'le mba sahirana amiko hitanao vaivo. Dia nefa n'izay nefa n'izao io tsy fantatra indray hoe mbola miandry ve sa ohatrany ahoana nefa n'izay koa na ny any an-trano rehefa tsisy tsony. Natria izay anisan'le mitrongo voahomana manao asasatselyka ny asa ataonay nefa n'izay zao tsisy asa atao nefa ny amin'izao. Za zao efa tsy ny zanako nefa zareny mamelona le zanako dia karaha mamana salamana ataoko ka le zanako le vatiko manko malemy eo ambofany dia tsy afaka miasa. Zao zao zay tsisy ninona azonay aty tsy vita le zavatra aty nefa raha mba faratsiny vita le zavatra nanenjika nandenody dia mba hoe nanasana salamban'olona kely mba nahazo kely hohan'ny zanakay. Zay zany tafiditra tao anaty listra an'le fizarana le 500 000 dia nasaina anako amin'ny fokotany zay andro any tamin'ny enina maraina dia namena tike zay dia tonga aty indray zay amin'izao fotoana izao dia alefa mody indray zay zao vao 20 ny olona tao amin'ny fokotaninay voaray. Raha ny boriboritany fahatelo fotsiny mbola fokotany 7.20 no nizarana ny fanampiana amin'ny 4.30. Marina nefa fa tsy vitsy tamin'ireo 7.20 ireo no tsy nahazo ny anjarany. Ho any amin'ny boriboritany voalohany indray 5.37 no nisoratra anarana tamin'ilay fanampiana tosika fameno atao amin'ny fokotany 4.20. Velotaraina ny ankabeazan'ny vahoaka izay voatery namerina ny fisoratana anarana noho ny tsy fahazony ny anjarany. Ireto olona hitantsika reto dia mbola miverina eto izany hoe olona efa voaray tamin'ilay recensement électronique fa mbola misy fanamboarana na fanazavana kely ny antony tsy nahazahoana. Raha ny lamina napetraka ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny FID dia ny eo amin'ny boriboritany enina no mandray ny fitarainana ho an'ireo tsy nahazo ny tosika fameno na tsy tafiditra anaty lisitra. Andeha ho any iresaka makasika ny zava-misy Antoamasina isika ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Namaly ny fanambarana izay nataony Roland Ratsiraka tamin'ny alatsinainy lasa teo ny teraky Toamasina monina eto Antananarivo androany. Miantso amin'ny fitondram-panjakana ihany koa izy ireo manoloana ny fifehezana ny aretina Covid-19 any Toamasina. Ravo Razafy Mahenina no mitatitra ny andindinin'izay eo amin'ny sariny Mathieu Prince. Maromaro ny fangatahany zanaka Toamasina monina eto Antananarivo manoloana ny Covid-19 izay miparitaka be ao Toamasina. Miantefa mivantana amin'ny fitondram-panjakana izy ireo mba hijirakaiky sy handray andraikitra manoloana ny fianaky ny aretina aingana loatra i Toamasina izay nahitana tranga vaovao miisa 10 androany. Voalohany indrindra aloha zany dia manameloko tanteraka izahay ny hevitra bontolo izay voizin'ny solombavam-bahoaka Roland Ratsiraka ao Toamasina izay mitaky ny hanafoanana ny fiboana indrindra fa ao anatin'izao aretina mbola mianaka ao Toamasina zao. Mangataka izahay ny mba ampitombona an'ireo fanampiana izay alefa any amin'ny faritanin'ny Toamasina satria mbola maro ny vahoaka no tsy misitraka an'izany fanampiana zany any amin'ny faritanin'ny Toamasina iny indrindra fa sahirana ny ankamaroan'ny vahoaka ao Toamasina. Raha tsy jerentsika afa-tsy ireo mpitary kaposy sy mpitondra tikotika ary ireo mpivarotra eny amoron-dalana izay mijaly fa diranovana amin'izao fotoana izao noho ny tsy fisim-bola tapaka ny fidiavam-bola ny ankamaroan'ny olona. Mangataka ihany koa izahay
mba hamafisina ny fivoahana sy fidirana atao masina satria magoragora loatra ny ataon'ny mpitondra filaminana. Mbola betsaka ny olona mivoaka sy miditra avy amin'ireo taxi brosy magnodidina ny Tomasina, mbola afaka miditra Tomasina amin'izao fotoagna zao. Mba tsy partahana etina zany dia tokony idigna tanteraka ny fivoahana sy fidirana ao amin'ny faritany Tomasina. Dia manao antsoavy koa zahay amin'ny fitondram-panjakana mba hanompoka tsy misy atakandro ny fitiliana faobe isam-pokotany, isam-batan'olona, isan-trano mba hahafahantsika tena manavaka ny olona marary mandehandeha eny anivon'ny fiarahamonina eny. Ny momba ny zava-misy izay mahavariana ny olon-drehetra na any amin'ny tambazotra sosialy na eo anivon'ny fiarahamonina mihitsy indray no andesina aminao ato anatin'ity fanadadiana manaraka ity. Araka ny efa fantatra dia mandalo eto Antananarivo renivohitra amin'izao izoto mianakavy ireo ankohonana izay mitety any Madagasikara. Etsy Andranomena no misy ny olon-tsotra izay mampiatrano an'izy ireo amin'izao fandalovany eto an-drenivohitra izao. Nanao fanadadiana teny an-toerana nanantona ireto ankohonana ireto ny mpanao gazety ny MBS tamin'ny andro any ny tafa sy ny dinika tamin'izy ireo. Ravirazafy Maherina sy Mathieu Princy. Raitsaivina fohy ny tantara, Louis Michel Ramarosato no nantsoina hoe Zoto ary efa nodimandry ny taona 2017. Intelo izy no nahavita nandeha an-tongotra nandidina ny Madagasikara. Ny zava-bitan'ity fara no nahatonga ny Maurice Randrianarson ankehitriny anoho izany miaraka amin'ny vady aman-janany ary nindrana ny anarana hoe Zoto. Eto Andranomena no mitoby hatramin'ny zoma ho avy izao, izy Zoto dia mianaka kely. Tamin'ity sport zay ty aventure koa ihany koa ohatra anazy koa sahirakirana izy zany amin'le condition nandehan izy mianakavy avy anaka aty mila fanampiana zay nampieritrerana hoe raha tonga eto zany dia anao izay mba azo atao tonga anazy hoe mba ilamindamina zany izy dimy mianaka satria be loatra le SOS teny mahazo anazy zany eny an-dalana sy ny fanakianana fa tsisy mihitsy ny tena hoe fandraisana anjara dia zay zany tonga nananentana ny olona mba hampiova zay fomba fijery zay. Hatreto aloha zany mbola tsisy lamina maty fa ny atao zany dia manangona an'le izy dia hita eo zany igerena anazy en fonction le aventure zareo satria mandeha bicyclette izy raha tsy zakany io dia tsy fantatra zany fa mbola vao makaina moa izy zany izao dia miona amin'ny malagasy eto Antananarivo. Ny zanany napetraka tamin'ny zotsy ny vadiny ireo fanontaniana manitikitika ireo mpanaraka ny dian'izy ireo amin'ny tambazotra sosialy. Ao anaty koa moa izany ny fahazahon-dalan'izy ireo anatin'izao amehany izao. Tamin'ny aivonialany Dego tsy mbola nisy ny coronavirus fa zahay miverina zao la tagny tiliara lasy diso angamba 13 marsa nanomboan'ny coronavirus efa ty zany ahy andalagna ty voatratin'ity coronavirus ty dia nitohizanay ihany ny dianay dia isaky zay mandeha zany ny testa isaky misy barazina testa latagny da tafavoaka zahay Antananarivo eto ohatran'izay foana sy mainsy ny testa koa misy barazina testa mpandrapahavinay ihany Dego raha ohatra ka mbola sy tapitra ny coronavirus. Araka ny vaovao ray miandry ny valin'ny fitiliana ny coronavirus natao azy ireo izoto dia mianaka kely vao afaka manohy indray ny diany ho any Dego. Zany eo ihany fa mba manao ahoana kosa ny mikasika ireo zaza manara-dia azy mivady lehibe amin'izao hetsika izao. Ny olo rehetra ne milaza ny sasany mampizaly zaza ohatran'izao fa le ankizy zany tsy raha noentinay miala avy any Dego fa zahay nihodigna agny Fort Dauphin tiliara dia naheno ny ankizy naheno zay tamin'ny telefony hoe maty dadanao aty ka raha ny maty dadany zany dadany Zoto zany tagny Dego nitarimy anazy dia noentindreo izy niaraka amindreo nagnatitra le razana tagny Vangaindrano ka rehefa avy amin'izay enay avy ety aby zanakareo dia hoy ahy azanogny aho izy fa entinay miverina agny Dego zay zany nahatonga anazy niara-dia aminay hatramin'izao. Ary mba manao ahoana kosa ary ny fiainan'izy dia mianaka eny an-dalana miaraka amin'ny bisikileta sy ireo entana. Efa zay mako zany ny fagnarana hoe dia tongotra na misy tomabila aza mijanona mangalanay zay tsy mandeha efa marsy pefo zahay zany mandeha manomboka eo amin'ny 12 sasany eo na farany fahatarany amin'ny 12 dia mahita malomaloka na madio eny amin'ny sisin-dalana zay zany dia mahandro
mahandro zay manao sakafo rehefa avy eo da amin'ny roa sasany ay miala avy eo zay koa hoe manoidia amin'alina zany ay mandray daholo moa zay olo andalovanay ary matory lefa tsy mahazo commune ay matory amin'ny président pokotany. Hatramina tongavan'izy ireo teto Antananarivo hita ho nampihetsi-pony maro ny fikirizan'ireo zanany sy izy mivady andeha tongotra. Betsaka no nanolotra fanampiana tsarabiny tanana teny an-dalana, androany teny Andranomena, olona marobe no nanatitra vola entana hiatrehany zoto mianakavy kely ny tiany ho andekoa. Araka ny efa hita tamin'ny Facebook dia nahita izay hoe mba manana fikirizana izy mianaka raha araka fahainoana azy hoe nakan'ireo zanany izy. Tena dia ohatran'ny touché be mahita an-dry zareo ary ohatrany hoe tianao zavatra ho anazy nefa tsy afaka manao ninino. Na eno hoe andalo eto amintsika izy dia faly ny tena dia tena nihetsi-po zany ianao tena ohatrany hoe nalahelo dia aleotsika mba mitondra izay azontsika mba nampiana azy na dia atao hoe akondro iray kilao ary. Araka ny tafatafan'ny fanaovana telo volana sy tapany eo no vinavinain'izy ireo amitana ny dia tongotra Antananarivo Teko miaingana izy mao avy izao. Tsy ho anteko avy hatrany izy ireo raha nambarany mbola hiazo any mahajanga aloha. Izay ny momba niny fa ikoragna lafin'ny fampianarana kosa indray isika. Notokanana androany maraina ny trano lehibe vaovao ao amin'ny Université ny Raveljon etsy Ampandrana. Lanonana tsotsotra nonana tanterahana an'izany izay notarihan'ny filohan'ny FGKM sy ireo komity mpikarakara. Ny andindin'izay rahantsika eo amin'ny sarin'ny Mathieu Princy. Tato ato dia tsy nitsahatra ny amaro ary nivoatra be ireo sekoly ambony tsy miankina amin'ny fanjakana. Tsy maharaka ny amaroan'ny tanora mandranto fianarana eny amin'ny sehatry ny ambaratonga ambony mantsy ny fahafahan'ny Université Mpanjakana mandray olona na ny antsoina hoe capacité d'accueil. Tosika ho an'ny tanora araka izany ny fisian'ny sekoly ambony miay tena mba ahafahana manohy fianarana ao aorian'ny fanadinana baccalauréat. Tsy latsa-danja amin'izany ny an'ireo misiona izay manintona ireo ray aman-dreny ny ampianadianaka eny. Misy tombony ho an'ny tanora ve ny fisafidianana ireny sekoly ambony miay tena ireny? Misy zany ireo mpianatra marobe izay tsy tafiditra teny amin'ny ENECAS ambaratonga ambony dia nekany amin'ny fanjakana dia nanitiny safidiny ety amin'ny tsy miankina izy. Fa misy koa satria amin'ny fiangonana ilay izy izay miara-miasa amin'ny fiangonana dia naleo ny safidy avy hatrany hoe misy ny fanabeazana ara-panahy aty anivon'ny fiangonana. Raha ny tena marina zany tompoko nitondra ny fanabeazana voalohany teto amin'ny firenentsika dia ny LMS ny fiangonana dia fananana ny sekoly ny fiangonana dia tohizany izay fanabeazana izay ary natao indrindra izay ahasamihafa azy mihoatra ny any fanjakana satria ao anatin'izay zany fanabeazana ara-panahy moa fa mba tsy averin'ny volandray aman-dreny koa tahaka ny eo amin'ny agronomia zao ambaranay aminareo mahay manao fromage savony avokoa ny mpianatra azahoany entiny miatrika ny fiainana zany hoe isaka lalam-piofonana dia tsy maintsy mitady azahoany izay ampivoatra azy ao anatiny ampiavaka azy ao anatin'izay tokoa. Vita soamantsara ilay trano lehibe anampy ny isan'ny efitrano fianarana eny amin'ity université ny misiona protestanta ity no niezaky ny mpiara-mivavaka ao amin'ny fiangonana FGKM sy ny mpiara-miombonantoka rehetra itombo ny isan'ny mpianatra azo raisina amin'ny taom-pianarana ho avy. Ny agronomia tamin'ny herintaona 400 fa eo amin'ny 100 eo zany zao ny eo amin'ny lisansa ny amin'ny titon raha zao 10% hatreo amin'ny raha ty faritra ty manokana ataontsika hoe eo amin'ny arivo ihany ny zakany raha be indrindra fa azadina efa misy sampana hafa maromaro zany hoe maniry indrindra zay tsy hijanona toerana kelikely ohatr'izao fa hita tratrany antony nanaovana nyty toerany ty moa zany tompoko. Rehefa tonga ny fotoana dia misy sivana kely tompoko atao anatin'le izy dia reny zany izay afaka ao anatin'izay raisina ilay izy tompoko. Eo amin'ny vaovao eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena no andesintsika manohy ny vaovao amin'ity alina ity. Nagnano fanambarana ny Prime Ministre tunisiana tamin'ny omaly raha ny vahiny Antsary tao amin'ny fahitalavitra France 24. Nambarany tamin'izany fa voafehan'ity firenena ity ny aretina Covid-19 any amin'izy ireo. Nomena Andriamana Misata no mitatitra n'izay vaovao izay rindra tsara ny Tokira Marolahy.
Monsieur le Premier ministre, merci d'être avec nous sur France 24. Nantanina ny fivoarana raharam-pirenena any Tunisie ny Premier ministre tunisiana Elias Farfar mahakasika ny fiadiana amin'ity valanaretina Covid-19 ity. Ny 7 ny volana Jona ny daty voatondro fa ho foana tanteraka ny fihibohana ho an'ny Tunisie ary mety ho aroso aingana izany arakaraka ny fivoaran'ny toedrarà. Kanefa tsy salasala kosa ry zareo iverina ny fihibohana tanteraka indray raha sanatria misy fiverenan'ny fiparihan'ny valanaretina Covid-19 hoy ny Premier ministre tunisiana. Tsara ny mampatsiahy fa nanomboka tamin'ny 12 ny volana May dia tsy nahitana tranga vaovao intsony ity firenena afrikanina ity ary tsy nisy intsony ihany koa ireo olona maty ary 700,000 marary dia sitrana avokoa ka nanapa-kevitra ny firenena Tunisie fa hiala tsikelikely amin'ny fihibohana fa miantso ny mponina ao aminy kosa mba hitanjona hatrany. Iny ihany koa no nandesitsika namarana ny vaovao tamin'ity matinaly ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany fisaorana bevata ihany koa natolotra n'ireo ekipa jiaby izay niara-nisa lahy nahafahana nanatotosana ireny vaovao androany ireny. Nomena Andriamana Misata no nandrindra ny vaovao izay narahantsika teto tamin'ity androany ity. Aza dinona ao aorian'ny vaovao dia misy ny horonan-tsary izay atolotry ny fahitalavitra MBS ho antsika izay manaraka an'izany. Raha amin'ity androany ity dia ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe mitan mitara no atolotra anao. Ahitana ny mpilalao sary mihetsika Adam Sandler ao anatiny mazava ho azy fa horonan-tsary mampiome na ny komédia no ao anatiny izany. Ny tena kosa ametraka ny veloma mandrapitafa ho amintsika ho amin'ny manaraka indray. Samby tsara tompolay.